Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Semana kuaniwa ni radio manerantan feoni fanantenana tundrato kiazava. Indray andro dia latsaka tao anaty lava-drano efa maina ny apondra n'ity lehilahy anankiray. Ny tabataba sy ny konaina tao andavaka tao ilay biriky nandritra ny ora vitsivitsy. Tsy hitan'ilay tompony izay natao. Inona reny ataoko hoe? Hoy izy. Rehefa nieritreritra ela teo ilay rangady hoy izy hoe lava-drano efa maina tsy misy ninina intsony io lava-drano ary io apondra latsaka ao io koa efa antitra be. Ko maninona moa raha avela ho faty ao io e? Hitako ny hevitra. Avy eo dia nantson'ilay lehilahy avokoa ireo mpifanolo-bodorindrina taminy mba hanampy azy hanototra ilay lava-drano sy ilay apondra izay latsaka tao. Dia rafitra nakangady avokoa izy rehetra, nitaona fasika ary samy nanototra ilay lava-drano tamin'ny fasika izay nararaka izy ireo tao. Tsy karitra izy ireo anefa fa vao maika ny tabataba mafy ilay apondra ary tena nampalahelo tokoa ny nandray izany. Nitohizan'izy ireo ihany anefa ny fanotofana ilay lava-drano. Rehefa ela nefa ny ela dia nangina ilay apondra. Tsy naharitra raha lehilahy tompon'ny apondra fa dia lasa nitazana ny tao anaty lava-drano. Rehefa nijery izy dia akory ny agagany nahita ny zavanitranga. Raha mbola nanohy ny fanotofana ny lava-drano ireo mpifanolo-bodorindrina taminy dia tazany fa isaky ny misy fasika milatsaka eo amin'ilay apondra dia ahifoka ilay apondra izany ary dia hiakarany avy eo. Dia toy izany hatrany nataon'ilay apondra mba hialany tamin'ny fanotofana azy sy ahafahany miakatra avy eo anaty lavaka. Afaka ora vitsivitsy taoriana izany dia gaga avokoa ny olona rehetra satria tafakatra somatsara avy eo anatin'ny lavaka ilay apondra. Endry mpiaino ajaina, eo amin'ny fiainana tokoa dia betsaka ny olana tonga ary tsy maintsy sedraina. Tsy ampoizinao fa na dia ny olona akaiky anao indrindra aza dia misy mety te hanapotika ny fiainanao. Saingy mila mifoha tsara ianao ka ahilio hiala izany. Aza manaiky ho resy ny ratsy, aza manaiky ho totofan'ny olana ka manaiky ho resy halemeny izany. Aza atao sakana eo amin'ny fiainanao reny olana mitrangy reny fa atao tohatra ahafahanao miakatra. Tsy maintsy tafarina ianao rehefa miezaka mafy ary ampivoakanao ho mpandresy avy ao anaty sedra izany. Izao no fampaherezana ho anao izay napetraky ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 134 manao hoe mahereza ary eo ka tanjaka ny fonareo dia ianareo rehetra izay manantena an' Jehova. Amen. La voix du ciel. Iza no samy laza fa manam-pahasambarana. Iza no samy laza fa tsy mba misy olana. Iaraha manaiky fa tsisy izany raha eto an-tany. Niza mitady izany. Iza no samy laza fa manam-pahasambarana. Iza no samy laza fa tsy mba misy olana. Iaraha manaiky fa tsisy izany raha eto an-tany. Niza mitady
hazamanakyolesy fony za hani haminyo zapiainanety fa mitraka hazambakivy za fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao nanome toky amonjy anao. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Mampitanondriky anao ve ny fiainana ety mampitomagninao ve misetrasetra ny tany aza eto miantoraka fa fanta na mampangoraka fa banjino lay dina mampitanondriky anao ve ny fiainana ety mampitomananao ve misetrasetra ny tany aza eto miantoraka fa fatra na mampangoraka fa banjino lay dina. AWR zay lay onjany fanantenana manakyolesy fony za hani haminyo zapiainanety fa mitraka hazambakivy za fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao nanome toky amonjy anao hazamanakyolesy fony za hani haminyo zapiainanety fa mitraka hazambakivy za fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao anampy anao izy amonjy anao lay teny fika sany tsy miovy zany harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo fofeny fifaliana no iarabananao manaraka fandaharana eto amin'ny feo fanantenana ny fandaharana ara-pahasalamana no arahanao zao koa dia manasanao ary hankafy ny fiarahana. aretina anisany mahavolona maro tokoa ny AVC fatatsika hoe fahatapahany lalandra zany raha tsy teny afa-tsy eto amintsika eto Madagasikara
betsaka tokoa no mitondra faisana noho ity aretina ity. Iresaka mahakasika izay indrindra mifandaharantsika anio. Ny AVC moa dia alavaina amin'ny hoe accident vasculaire cérébraux, na tenentsika tsotra hoe fahatapahan'ny lalandrà. Matetika io aretina io dia vokatry ny fisian'ny rà mivaingana ao amin'ny panelira na artère izay mikoriana mankany amin'ny ati-doha. Mety ho betsaka ny antony mahatonga io fisian'ny rà mivaingana io any amin'ny artère. Isan'ny mety ho antony izao no hoe arakaraky ny tombon'ny taona dia mety hasimba ny anatin'ny artère na ny panelira. Mety koa ho vokatry zava-mahadomelina toy ny sigara. Mety ho antony ihany koa ny fiakaran'ny tosi-drà. Eo koa ny cholestérol tafahoatra ao amin'ny olona na ny aretina diabeta. Izany rehetra izany dia mety ho antony hampisy rà mivaingana any anaty lalandrà avokoa. Misy selan-drà antsoina hoe plaquette, ohatran'ny hoe kapila bitika any anatin'ny ràtsika any, dia ireo no mitambatra tsikelikely ka mahatonga ny rà mivaingana na ilay antsointsika hoe caillot. Anio ary dia manana torohevitra mahasoa antsika Dr Georges Pamplona. Araka ny fantatra dia ny ranom-boankazo mifototra amin'ny ranona voatabia dia manampy betsaka amin'ny fisorohana ny rà mivaingana. Noho izany ary ity ranom-boankazo atoranao ity dia anampy betsaka anao amin'ny fisorohana ny rà mivaingana. Inona avy ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo ity? Marihana aloha fa ho an'olona iray izy ity. Ny fatrany izany dia eo amin'ny 500 mililitatra eo na 7 litatra ho isika. Inona avy ny zavatra ilaina? Voatabia atonotony 4. Izany hoe raha lanjaina ny voatabia iray amin'ilay voatabia 4 izany dia eo amin'ny 520 grama eo izany ny iray. Dia tongolo gasy asiny 2 ka eo amin'ny 3 grama eo ny asiny iray. Dia basilika 2 sotro ka eo amin'ny 1,4 grama eo ny iray sotro. Dia 2 sotro izany no ilaina. Tsara kokoa raha ravina mbola vaovao no ampiasaina amin'ity basilika ity. Raha ohatra kosa ka maina ihany no misy, satria tsy voatery isy basilika foana mandavantaona, dia rehefa avy nafangaro izy rehetra vao arotsaka ao amin'ilay ranom-boankazo ny basilika maina. Averiko ilay zavatra ilaina teo voatabia 4 antonontonony, tongolo gasy asiny 2, basilika 2 sotro. Ahoana ary ny fomba fikarakarana azy? Potehana amin'ny fanaovana ranom-boankazo ny fangaro rehetra dia azo sotroina avy hatrany izy avy eo. Izany hoe potehana avokoa izany ny voatabia efa sasana tsara dia ny tongolo gasy efa voavofy ary ny basilika 2 sotro. Azonao asiana sira kely izy raha izay no tianao. Tsy voatery sira, azo asiana siramamy ihany koa raha toa ka olona tsy misy diabeta. Marihana averiko fa raha ravina basilika maina no ampiasaina dia afangaro izany aloha ilay voatabia, tongolo gasy, izay vao arotsaka ny basilika maina. Fa raha toa kosa ka ilay izy vao lena iny no ampiasaina dia tonga dia totoina miaraka ny voatabia, ny tongolo gasy ary ny basilika. Fitentsika malagasy indrindra ny hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Andramo ary ny ranom-boankazo fa hasoa ny fahasalamanao izany. Isaorana indrindra ny fanarahanao ny fandaharana ara-pahasalamana. Jedidiasy izoanitra noho ny farimbona nahatotosa izany, samy makosa ny teo amin'ny lafiny teknika. AWR manolotra ho anao feony ny fonantena
voninao any an-danitra ve isika? Misy ireo fahagagana sy famantarana zava-mahatalanjona maro samihafa. Ao ireo famohana demoni amin'ny fomba maro samihafa amin'ny anaran'i Jesosy, mampiasa baiboly, mampiasa vavaka. Ao koa ireo fandrebirebena saim-bahoaka maro samihafa, mampanakarena tapoka, mampahafa-panadinana, mampahazo voninahitra, mampahazo vady, mampahazo laza sy ny sisa. Devolany eny ao ambadika reny olona mangalatra, mamon'olona, misandoka, manao escroquerie tsiro reny, ka mila mitandrina fatratra mihitsy isika. Ndeny ovakitsika ny Jona 1:4-1. Jona 1:4-1. Ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahana avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasiny amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an' Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary zany ny fanahy antikristy rehefa renareo fa avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sady izy. Jona 1:4-1. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an' Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary zany ny fanahy antikristy. Io moa dia azavaina hoe antikristy sa antikristy. Antikristy zany dia izy no miseho melo lalana an'i Kristy. Manao ny tena no melo lalana an'i Kristy. Ka melohan'ny fihevian'i Kristy zany dia misy manao ny tena no melo lalana an'i Kristy. Dia manao izay avariana an'io leto amin'ity zao tontolo izao ty. Variana amin'ny vola mikarena, variana amin'ny fahafinaretana. Dia ino fa mifanaraka amin'ny devoly eo, dia manaraka azy daholo ny karazana vehivavy maro samihafa. Variana amin'ny voninahitra sy ny laza. Ino fa mifanaraka amin'ny devoly eo dia ohatra misondro-boninahitra, zay efa tsy hita intsony, zay efa ranona makaiza. Variana mifanaraka amin'ny devoly eo dia indro fa misongotra laza. Betabeny ireny olona miseho azo malaza ireny. Fa misy fetrany io. Misy fetrany. Izany rehetrarehetra zany. Hatreto ihany. Atreny mahatonga an' Jesosy hiteny. Mahatonga an' Jesosy hiteny manao hoe azagaga raha halan'ny olona rehetra ianareo. Izahay efa halany talohanareo. Jesosy dia tsy mba nitady laza teto amin'ity zao tontolo izao ty. Kanefa moa izy Martin Luther King hoe be da be ireo mpitondra fivavahana, be da be ireo olona izay nitady laza, fa Jesosy Kristy nanetry tena tanteraka no tena malaza indrindra maneran-tany. Ireo mpitarika fivavahana maro samihafa dia nalaza fa ny tena zava-dehibe zay mbola iverimberenako eto ihany fa tsy ny olona maty akory ny makany an-danitra fa ny olona velona. Ireny mpitary-pivavahana rehetra ireny, na fivavahana iny io na fivavahana iny na rehefa maty tsy nitsangana tamin'ny maty. Jesosy Kristy irery ihany no nitsangana tamin'ny maty. Ary sany laza manao hoe izao ny fanangana maty sy fiainana. Zay mino ana dia maty dia ho velona indray. Ary zay velona tsy ho faty mandrakizay. Ary indrindra ny tokony hanarahantsika an' Jesosy. Enoka dia efa ny an-danitra ankehitriny. Ka indro ny mampiavaka ny fiainany dia ovakitsika ao amin'ny Hebreo. Misy enoka maromaro eo amin'ny Baiboly. Roa ihany no jerentsika. Eo amin'ny Genesis 4, 17 sy ny 19. Genesis 4, 17 sy 19 aminaran'i Jesosy. Ary Kaina nahalala ny vadiny, dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka ny Enoka. Ary nanorona vohitra Kaina ka ny anarany vohitra dia nataony hoe Enoka, araka ny anarany zanany lahy. Ary Enoka niteraka ny Irada, ary Irada niteraka ny Meojaela, ary Meojaela niteraka ny Metosela, ary Metosaela niteraka ny Lameka. Tsy ho Enoka io kory ny resahana eto. Tsy Enoka zay nanjary nalaza be fa hatramin'ny anaran'ny tanàna ny Kaina ara dia nataony hoe Enoka, fa Enoka nanetry tena. Enoka zay azo lazaina hoe tsy hita hoe nanana inona teto amin'ny tany ity. Eo Genesis 5 ary le Enoka resantsika, fa tsy le Enoka amin'ny Genesis 4. Genesis 5 any andininy 19 sy 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis 5 sy 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa 210 taona ny andro ny ainan'ny Jareda, dia niteraka ny Enoka izy. Ary ny andro ny ainan'ny Jareda taoriana niterana ny Enoka dia 800 taona, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. 440. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka, ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Io no zava-dehibe izay hitatsika ny amin'ny fiainana Enoka. Niara nandeha tamin'Andriamanitra izy, ka tsy hita izy. Eto dia mamporisika anao mba hampiasa Baiboly
misy référence, baiboly misy fizahanteny. Rehefa mijery amin'ny Genesis 5:7 anao de misy marika kely hoe F io. De jereo am'le ampovoany zany misy toko sy andiny marobe F. Hebreo 2:15. De ro jerentsika ny Hebreo 2:15. Ny teny nosoratan'ny apôstôly Paoly mikasika ny Enoka. Hebreo 2:15 minaran'i Jesosy. Finonana amin'ny ranany Enoka tsy hiara-ny fahafatesana, ka de tsy hity izy satria nafindra an'Andriamanitra. Fa talohany namrana azy de nambara fa nakasitrahan'Andriamanitra izy. Ny atao hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra zany dia nankasitrahan'Andriamanitra. Voninao any an-danitra ve zasy ianao? Mba manahoana ny fiainako, manahoana ny fiainanao, manahoana ny toepoko, ny toeponao, ny toetsaiko, ny toetsainao, manahoana ny fahazarako, ny fahazaranao, manahoana ny momba rehetra. Akasitrahan'Andriamanitra ve isika ry hava-malala? Manao zay akasitrahan'Andriamanitra ve isika? Zany natao hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra. Ao Mika 5:15. Mika 5:15. Ohatrany sarotsarotra de diavina zany bokyny Mika zany amin'ny testamenta taloha ao. Kanefa dia zay le ilana fakazarana amin'ny baiboly. Mika 5:15. Inona moa ny zavatra akasitran'Andriamanitra? Mba ho tanterahantsika. Mika 5:15. Aminaran'i Jesosy. Ry olombelona, efa nasionao zay tsara, sy izay ilainy Jehova aminao, dia izao ihany. Ny anao ny marina sy ny ho tia famindrapo, ary ny anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Manina zany Enoka no nakasitran'Andriamanitra, ka nafindra an'Andriamanitra, ka efa any an-danitra, satria nanao ny marina, nanao ny mahitsy, ary tia famindrapo. Tokony hiaraka mandrakariva reo. Indraindray re ny olona manao ny mariny reny, de tena enjana be mihitsy, manahirana ny fiarahamonina aminy. Marina loatra. Marina loatra ka raha vao misy olona mibolalila na olona izay tsy maharaka amin'ny fahamarinana, ohatra hoe mari-potoana, ohatra hoe marina, ohatra ny hoe perfectionniste zany, de manahirana ny miaraka aminy. Fa tsy mahazo misaraka reo am'izay olona akasiran'Andriamanitra, tia famindrapo. Marina ve misy ohatran'i Jesosy? Zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainanao izy. Nefa nanahoana Jesosy rehefa nandray Maria Magdalena? Nanahoana Jesosy rehefa niresaka tamin'le vavy Samaritana teo amoron'ny fatsakan'i Jakoba atao Sikaro amin'izao toko 4. Nanahoana Jesosy rehefa niditra tao Jeriko ka nahita ny Zakaiosy niakatra teo ambony hazo? Nanahoana Jesosy rehefa nahita an'ireto boka folo lahy? Nanahoana Jesosy rehefa nahita ny Bartimeo jamba? Nanahoana Jesosy rehefa indro fa napahoriana tao amin'ny fitsarany Pilato, fitsarany Anasy Kayafa mpisorona be, fitsarany Heroda, rehefa indro nentina tany Karando, Golgota, Kalvari, rehefa indro nahita an'ireto olona nanesoeso na naraby azy, raha io mamelany elo ny fatsifatany zay ataony, tia famindrapo. Amin'ny Matio 5 de zao no zavatra zay ambarany Jesosy ny amin'ny ireo fariseo sy mpanoran-dalàna zay miseho azy ho tena mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Ao Matio 5. Matio 5 ka ny andeny ny 20. Matio 5:20. Fa lazaiko aminareo, raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinareo, de tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo. Ina moa ny zavatra nampiavaka an'ireo fariseo sy mpanoran-dalàna reo? Eo amin'ny 7:20. Ary am'izany nazovo no mamany anankiray amin'ny didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany, de atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra izy. Fa nazovo no makatosy mampianatra ireo, izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakany lanitra. Ny fariseo sy mpanoran-dalàna ny fatrapitandron-dalàna. Ary tena sarotony de sarotony mihitsy, zay natonga an zareo nitondra Maria Magdalena teo anatrehany Jesosy hoe toray vato, zay ny lalàna, zay ny didy, zay no izy zay legalisme. Fa tsy maintsy miaraka ny famindrapo, tsy maintsy miaraka amin'ny fahamarinana ny famindrapo. Raha tsy ny famindrapon'Andriamanitra efa tsy nisy teto-tsony sika menakavy. Fahafatesana ny tambony io te, ary izany tsy nanota. Ka raha ohatra enjanona, de zao no izy, efa tsy nisy tokony ho velona itsony isika, tsisy mendrika na diray azy. Fa noho ny famindrapon'Andriamanitra ny tsy nalandritra atsika. Fitomanina 5:20 ka 5:20 aminaran'i Jesosy. Ny famindrapon'i Jehova no tsy nalany ritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isamaraina izany,
lehibe ny fahamarinanao Jehovah ianao no anjarako ny fanahiko ka dia anatena azy aho. Tsy mahay misaraka ny fahamarinana sy ny famindrapo. Tsisy resaka mihitsy eto rehefa malala hoe dia anao baranahany zany. Fa ahoana moa ny fisehon'izany hoe mahay mamindra fo izany. Ry mpiaino malala, mahay mamela eloka. Aiza moa no misy mpivady izay mandeha tsara daholo ny fiainana ao an-trano ao. Tsy misy fahatafitonana mihitsy ho an'ny lahy, tsisy fahatafitonana ho an'ny vady. Tsy zavatra mahasosotra maharikoriko ataon'ny lahy, tsy zavatra mahasosotra maharikoriko ataon'ny vavy. Tsy misy an'izany. Misy an'izany daholo amin'ny fiainana tokantrano rehetra. Koa raha tsy eo ny famindrapo dia fa ravarava ny tokantrano. Mamaka sara-tsaina n'ireny tokantrano ravarava reny ah. Zay zany na ravarava azy tsy misy famindrapo. Ary mbola averimberiko mandrakariva eto hoe aoka hifampivavaka mba hifamindrafo. Aoka hifampivavaka mba hay hifamela eloka. Aoka hifampivavaka mba hay hifanadino ny zavatra tsy mety. Fa raha io no avangongonao dia mipoka foana ny farany dia misaraka. Fa aoka ny rano Kristy no ekentsika nadio ny saintsika ny fotsika ka reny zavatra mampalahelo, mahasosotra, maharikoriko, manafotoana zay vokabolera mitovitovy amin'izany dia hosarona ny famindrapo, hosarona ny famelan-keloka. Izany ny toetra n'Andriamanitra amintsika ary ava-malala. Izany ny toetra n' Jesosy amintsika ary ava-malala. Fa raha piariny hoe fahafatesana ny tambony ota dia fa maty avokoa tsika rehetra. Ahoana moa le zavatra nitranga tary amin'ny Sahedena? Raha mihinana an'iny nareo dia ho faty tokoa ianareo. Ary dia maty tokoa lay ondry izay nasolo azy ireo, lay ondry maneo an' Jesosy Kristy. Maty tokoa Jesosy, fa izy no nisolo toerana antsika. Izany no famindrapon'Andriamanitra amintsika. Ka ny olona ho any an-danitra dia olona manao ny marina kanefa tia famindrapo ihany koa. Jacqueline fa mitsingerin-anio ny naterahanao toravery ny fosisaina mampanay fa totsarony aniko ireo zay efa tsy eo ka natsapana fa mandalo ny eto nandro izay nomeny tompo anao dia ararao tindrindra naovantsoa satria na dia ny ampitso dia tsy ho fantatrao fizy no malala no avinao ka za matahotra fa momba nao ao ka aza merikerika intsony fa hampahery anao sady amonjy anaoko zany no teniny Jehova ka eno. Ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Tona toy izao dia hatsapanako reo tombonandro meny hibebana havao sy eto anio ny fanoloranao ny tenanao ho any Jesosy ka za matahotra fa momba nao ao ka aza merikerika intsony fa hampahery
mahazo fahendrena, mahazo fahalalana. fianarana sy fanabeazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy maharitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. Ny olona ony rehefa sotoka amin'ny berarana manarela matetika manadiny ny volovary fa mino fa tsika roalahy kosa na hoe berara toy inona aza de tsy adinontsika mihitsy ny miaraba ampiaino koa de miarabanao mpiaino izay misaotra anao a mbola mampandroso anay ao anatin'izao tokatran'izao miarabana manarela miarabana manajoely miarabana manam-piaino no sady asaina koa ianao mba hanjo izao fandarana fanabeazan'izao hatramin'ny farany. Misy teny manao hoe mahatsara anareo ny teny averina averimberina moa zany ao amin'ny baiboly misy an'izay namana rela ampiasaintsika koa atao amin'ny fandarana fanabeazana ka hoy aho hoe mahatsara atsika koa ary mahatsara ampiaino angambany a ny amerenantsika foifoy ny fandarana izay nataotsika tany aloha. Ekena namana joelina antoarimisa fa andefitianina kely tokoa ny fandarana natao tany aloha ary na ny resaka izay ny fanaovana teto amin'ny fandarana. Nyresaka tokoa isika namana joely teo aloha fa tsy mora ny adidin'ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana ny zanany ao an-tokantrano ao. Tena sarotra ary mafy ny andraikitry ny ray aman-dreny mitaiza sy manabe ny zanany iarahantsika mahafantatra zany ary iaina ny akamaroantsika mihitsy. Nefa ny ray aman-dreny dia tsy manana fotoana firy mba hifampiresahana sy ampitana fanabeazana sy ampianarana ny zanany indrindra ny mahakasika ny momba an'Andriamanitra. Noho izany dia tsara ianao ray aman-dreny raha mitady hevitra mba azahoan'ny zanakao fanabeazana feno. Anisan'izany no resana teto amin'ny fandaharana ny fanabeazana ara-panahy satria fantatra fa tsy dia manana fotoana firy ianao ray aman-dreny iresahana sy ampianarana ny zanakao zany resaka ara-panahy zany ka azo atao tsara ny miara-miasa amin'ny fikambanana hoy isika teto amin'ny fandaharana amin'ireny fikambanana misy ireny skoto, korala sy ny sisa na miara-miasa amin'ny fiangonana mba ahatanteraka ny fanabeazana tena izy. Dia noho izany dia anjaranao ray aman-dreny mitaiza ilay zaza mivantana ny mba manantona ny reny fikambanany reny, manantona ny fiangonana mba hanome ilay fanabeazana ara-panahy ka ahafantaran'ilay zaza ny momba an'Andriamanitra satria adidinao ray aman-dreny raha teo zany. Zay raha fitinina ny resaka izay mifanaovantsika tamin'ny fandarana teo aloha namana joelina antoarimisa. Anio kosa isika dia hijery karazana olana iray eo amin'ny fanabeazana ny zaza. Tsy inona zany fa ny olana izay mitranga eo amin'ny mpivady. Inona no azo resahana mahakasika an'izay namana joely amin'ity fandarana atolotritsika ny mpiaino anio ity. Ankasitrahany ianao namana rilana no famitinana ary napiditra izay loha hevitra izay ihany koa. Ny olana ozy ianao dia misy ny olana eo mpivady indrindraindrindra eo amin'ny fanabeazana satria tsy mitovy hevitra, tsy mitovy fomba fijery ny mpivady eo amin'ny fanabeazana ny zanany. Zay zany tena olana goavana izay misy iainantsika zany ankehitriny ny zava-misy indraindray dia ireo mpivady tsy mitovy hevitra reo zany dia samy manao izay tiany atao, samy mieritreritra hoe mety ny fanabeazana izay ataon'ny zanany zany ao anatin'io ankonana io tsy mitovy ny fanabeazana sy ny fitondrana ny ankonana. Misy hoe rehefa
mienjana sy mametraka ny fitsipifehezana ny ray mpianakaviana de lay renympianakaviana indray no manalefaka sy mampandika ny zanany aniny fitsipika izay napetraka ilay ray mpianakaviana iny misy fotoana indray a ny renympianakaviana mienjana sy miezaka ny feny zanany fa ilay ray mpianakaviana indray no malefaka sy mamevahana ilay zanany zany ny tsara ho fantatrao ray aman-dreny aloha de zao fantatry ny zanakao izay tsy fitovikevitra misy eo aminareo mivady zay ary io ny lalaoviny io rehefa te hampiadina anareo mivady izy a dia lalaoviny io itsy fitovikevitra misy eo aminareo mivady io dia eo no miteraka disadisa eo no miteraka ady eo aminareo mivady izany misy ihany ko fotoana rehefa maditra na manao ny tsy fanao lay zaza ka mibedy ny anankiray zany a dia lasa ilay zaza makany am'ilay ray na reny zay tsy mibedy azy zay everiny fa anambitamby azy am'izay fotoana zay de tanteraka lay voalazan'ilay manam-pahaizana ara-psikolojia dia tsy zany fa inga Karpman zany misy an'ilay atao amin'ny teny frantsay hoe triangle de Karpman ny fisehoan'izay namana rila de zao misy bibedy de misy bedesina de le zaza zany io le bedesina de misy ny mpamonjy na io zany ny ray na nyreny mety ny ray mibedy le zaza bedesina de nyreny mpamonjy misy koa mifamadika am'izay lay reny no bibedy de le zaza foana bedesiny ao ndraindray ny mpamonjy de io zany a tena fitaizana tsy tsara io fa raha tena tiana ny ahitambokatra ny fanabeazana atao amin'ny zaza de tsara raha mitovy ny fomba fijery sy ny fomba fitondran'ny zaza fa ialana lavitra mihitsy namana lehilahy dia atao hoe telo zoron'inga Karpman ity fa tsy mahasoa ny ray aman-dreny io ary tsy mahasoa an'ilay zaza ihany ko de eo ihany koa nefa namana joely ny ray mpianakaviana izay tsy miaraka maharitra amin'ny ankizy mandritra ny fotoana maharitra tsy miara-mipetraka de tsy mahafantatra tsara ny fomba fiainany eo an-tokantrano tsy mahafantatra ny momba n'ireo zanany akory tsy mahafantatra ny fahalemeny ny mety ho fahazotony ny zavatra mampazoto ny zanany tsy mahafantatra ny fihetsehampony ny talentany sy ny sisa sy ny sisa de vokatra zany tsy fiarahana mandritra ny fotoana maharitra amin'ny ankizy zany ao tokantrano sy ny vokatry ny tsy fahafantarana ireo zanan'ireo de lasa mampiseho fahasiahana sy diso entotra loatra le ray mpianakaviana manoloana ny toe-javatra miseho iray fa tsy mba manontany teny izy hoe fa inona tokoa moa no antony nanaovan'le zanany an'iny fihetsika iny tsy voafehan'le ray mpianakaviana ny fihetseham-pony de avy hatrany izy de fanitsiana raha anaty ezerana no asetriny lay fihetsika zay nataon'le zanany ka nefa ny misy zavatra tsara ho fantatry ny ray am-pianakaviana zay manao n'izany na manarila dia fantatra ilay zaza iny fihetsika ilay ray mpianakaviana iny zay mihitsy de tsapany ary matetika iny miteraka alahelo any anatin'ilay zaza misy koa teny amin'ny soratra masina namana lilala hoe aza mampalahelo ny zanakareo fa ndrao amoy fo izy io zany dia miteraka matetika ary ny afarany io rehefa manao an'izay foana ny ray mpianakaviana namana lila dia miteraka fahamoiza-po eo amin'ny lay zaza zany io fihetsika diso entitra sy diso masika loatra nefa tsy fantatra ao avokoa ny momba n'ilay zaza ny fihetsepony sy ndretrarehetrarehetrarehetra zany am'izay fotoan'izay namana rila zavatra sehoanyity zazy ity raha ohatra izy ka tokony lefitra de manjary tezitra izy noho ny fahamaizana tsy ara-drariny izay nataon'ilay ray mpianakaviana azy de inona ny ataony lasa manohatra an'ilay ray aman-dreny any anaty izy de iny fahanoerana any anaty iny namana rila matetika no efa manomana valifaty atao sahady io zazy io na koa manao valipiraingina
an'leo ray aman-dreniny na lay reniny izy na zay mampiasa fahasiahana aminazy eo zany de valimipiraingana. ya zay ny mahakasika ny ray mpianakaviana namana joely fa misy ihany koa reny mpianakaviana zay tsy mba mandray andraikitra mihitsy rehefa maditra na mandika ny lalàna sy ny fitsipika hifampifehezana ao tokantrano ny zanany de miandry an'le ray mpianakaviana mandrakariva izy tsy mandray andraikitra mihitsy tsy hikapoka sy tsy hibedy tsy mitrerona indraindray koa de le ray mpianakaviana indray a no miandry le reny mpianakaviana hikapoka sy hibedy fa izy a tsy mba mampiseho hoe malefaka malefaka be hoe izy no misolo tenany sy mametraka ny fitsipifehezana ao atokantrano anie misy koa nefa zavatra mitranga de zao samy masika na le ray mpianakaviana na le reny mpianakaviana na koa mifanohitra am'izay samy goragora na le ray mpianakaviana na le reny mpianakaviana de samy tsy misy fiainam-pianakaviana vanina sy milamina ary mirindra zany a ao anivony fianakaviana iray io ya dia miteny an'izany ianao namana lila fa eo ihany ko misy reny mpianakaviana sasany reny zany mamela ny zany any anao zavatra ratsy na anao toetra tsy modana na tsy mendrika amin'ny fotoana hafa nefa manome famaizana mafy indray a amin'ny fotoana hafa amin'io eloka na ile toetra natao teo aloha tsy fihetsika mitovy de tsy mitovy zany ny fomba andraisanao an'le zaza amin'ny anankiray ianao a tsy miteny tsy maninona mamerina aniny nefa le zaza tonga de fa maizana mavaivay no asetrinao an'le izy de rehefa zay no mitranga de tsy fantatry le zazatsony zany zay mety atao sy ny tsy mety atao de inona ny ataony tady hevitra izy mba hahafahany manao ditra na mandika amin'ny fitsipika ao tokantrano nefa tsy ahazony famaizana dikan'izay miafina izy zany manatateraka n'io ditra io dia eo ihany ko misy amin'ny alalan'ny tsy fahaizany ray aman-dreny mandray ny fepetra tokony horaisina amin'ny fotoana sahaza sy tandrify azy zany a no ambolen'ireo ray aman-drenyreo ny voan'ny faratsiana ao am-pon'ny zanany zay le hoe misy ny atao hoe tsiranoka tsiry-panetana io tsiranoka io tsiranoka manimba vokatra io zavatra atao io de misy le tsiranoka mivoaka zay any amin'ny zaza any de io no manimba an'ilay zaza de io maniry maharitra ny anatiny any io dia mitondra vokatra aloha eo amin'ny zanany de rehefa avy eo a le ray aman-drenyko lasa mahazo an'izay vokatra aloha zay a de lasa simba ilay fiainam-pianakaviana sy ilay fiaina tokantrano iray manontolo mihitsy manoloana izay resaka rehetra zay na manajoely a de tsara mandrakariva ny anolorantsika sosikevitra ho an'ny mpiaino atsika ka ny voalohany de sosikevitra voalohany ty namana joely lantoaramisa tsara raha ampitoviana mandrakariva ny fomba fanabeazana ny zaza ao atokantrano alavirina tahaka ny fahasambao ny fitenenana lay hoe ny ray bibedy ny ray kosa bedesina ary ny iray mpanavitra sy mpiaro zany hoe tsara raha mitovy hevitra sy fomba fijery ny mpivady eo amin'ny fanabeazana ny zanany dia ny sosikevitra manaraka ihany ko namana lehilahy de natao an'ny ray mpianakaviana anao ray mpianakaviana zany de fatary mandrakariva ny momba ny zanakao mifampiresaha ianao amin'io zanakao io fataro ny fihetsepon'io zanakao io ny talentany ny mampalemy azy ny mampatanjaka azy ary fataro ihany koa hoe nahoana izy nanao an'ilay fihetsika teo fa aza avetrany de fibedesana sy trerona sy kapoka no asetrinao ny fihetsiky ny zanakao sosikevitra ho anao reny mpianakaviana zao hoe
raha misy ditra ataon'ny zanakao de raiso ny andraikitra fa aza miandra ny ray mpianakaviana mandrakariva ianao reny mpianakaviana io tsy hoe lehilahy akory isika eto amin'ny fandaharana no miteny an'izany fa sosikevitra mba ho fanapiazana ny zanakao zany ary aoka tsy hodisoana ny kisary omena ny ray mpianakaviana hoe kapoka sy bibety fa mba lazao ny zanakao koa hoe eo ny ray ny mpianakaviana anio fitiavana azy mandrakariva marina zany namana relahy manaraka izany ho anao reny mpianakaviana ihany ny sosikevitra raha tsapanao fa nandika ny fitsipifehezana tao atokantrano ny zanakao dia avy atrany de teneno amin'ny fahadisoana izay nataony eo no eo zany ianao de efa miteny ary raha fahadisoana mitovy ihany nataony dia aoka hitovy ny fepetra raisina fa tsy hoe indraindray azo atao lay fahadisoana indraindray de heverinao hoe eloka bevava lay fahadisoana nataony ho anao ray aman-dreny rehefa hitanao fa nanao fahadisoana ny zanaka de avy atrany hoy ny namana joely teo de amin'iny fotoana nanaovany fahadisoana iny no anaovana ny fananarana sy ny fitenenana sy ny fanitsiana azy fa tsy andrasana amin'ny fotoana ela be aty aoriana zay vao verenana resahana indray hoe le tamin'ny fa amin'iny fotoana iny no tena mety indrindra anitsiana ho azy fa manjary mahatonga fahatezerana eo amin'ny zanakao zany tsara raha ho ivo ny fitiavana ny tokantranonao ka noho izany de ampiatra noho ao ny fitiavana sy ny fifankatiavana ny fifaliana ihany koa aoka mba ho zava-maniry karakara ny isan'andro ao tokantrano izany fitiavana izany izany fifankazahoanam-po ny fifandeferana fa roay tsy ahazo laka eo anivon'ny tokantranonao ny avinavina izay zava-maniry misy pozina ka mety hitondra ny voan'ny faratsiana hitondra fahampotehana ka mamono ny voankazon'ny fitiavana sy ny fiadanan'ny tokantranonao ny irarinay itiam-pamaranana de mba ho tanteraka aminao anie izany tokantrano fianakaviana manio fitiavana miaina ao anatin'ny fifankatiavana ao anatin'ny fifankazahoana ampo izany izay koa no masakazo matolotra androany de mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ny namanao joely lantormisa sy rila veloma to Fatsara manajelavitra nivenarana re azajanna fa manomana na olombana AWR téléphone 034 06 797 62 faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana ilay fanahy hiverina amin'Andriamanitra zay indray no lohatenin'ny lesona zay hianarantsika amin'n'ity ity miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao mpiara-mianatra ny soratra masina aminao Richard Andrianjatovo manasanao zany mba hiaraka hidinidika ny soratra masina amiko mandritra minitra vitsy ilay fanahy hiverina amin'Andriamanitra inona moa zany io fanahy hiverina amin'Andriamanitra betsaka ny olona mieritreritra fa tena hoe fanahy mahatsiaro izy io ka afaka mijaly any amin'ny elo na makany amin'Andriamanitra de faly nefa rehefa namoron'Andriamanitra de vovotany ny fofoniny fofinaina
de lasa olombelona de aiza am'izay a misy ny atao hoe fanahy andony ovakintsika ny genesis toko 2:17 genesis toko 2:17 amin'ny anaran' jesosy ary vovotany no namoronan'i Jehovahandriamanitra ny olona ary ny fofoniny fofinaina mavelona ny vavorony de tonga olombelona izy zay mivolaza ny genesis iny a ny mpitoroteny de milaza toy izao amin'ny toko 12:1 ka hatramin'ny 7 somary lavalava ihany fa hotsongaintsika ny ery amin'ny farany ary amin'ny faraparany ery a de miteny toy izao izy ny vovoka de iverina amin'ny tany ho toy ny teo amin'ny 17 a fa ny fanahy kosa iverina amin'Andriamanitra izay nanome iny de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona moa zany ny fanoerana hitanao am'ireo andalatsoratra masina roa reo misy ve zany ahoana no anampin'ireo andininy anankiroa reo hatakatra tsara ny toetrin'olona maty ianao tamin'ny andro safidrano ao amin'ny genesis toko 7:12 de voarakitra ao genesis toko 7:12 voarakitra ao a zay rehetra minanam-pofinaina teo ambavorony taiza hoe teo ambavorony avy tam'izay rehetra teo amin'ny tany maina de maty avokoa midika zany fa tsy nisy tavela teto ambonin'ny tany araka ny efa hitantsika ny baiboly de mampianatra fa isika io a de fanahy ny olombelona ary mitsahatra tsy misy zany a isika rehefa maty a ivatana io araka le voalazan'ny Ezekiela toko 12:4 sy 20 efa hitantsika zany tany aloha Ezekiela toko 12:4 sy 20 ny finoana momba ny tsy fahafatesan'ny fanahy a de avy amin'ireo filozofa grika reo no nampianatra an'izany mbola misy fahatserovatena ve aorian'ny fahafatesany vatana zay mifantaniana mipetraka mampalahelo fa kristianina maro a no mino ary miezaka mihitsy aza anamarina ny fomba fijeriny amin'ny filazanany ao amin'ny mpitoroteny toko 12:17 toy izao manko ny voalazany ao averintsika ihany ny vovoka dia iverina amin'ny tany ho toy ny teo fa ny fanahy kosa iverina amin'Andriamanitra zay nanome iny mifantaniana mipetraka de hoe fa inona ary zany fanahy miverina zany e jere tsara fa tsisy fanavana izy eo a ny fanahy ny ratsy fanahy sa ny fanahy ny tsara fanahy de tany amin'ny lesona talohantsika miresaka ihany koa hoe misy fanahy koa mibiby de mipetraka mifantaniana hoe ny fanahy ny biby ihany koa ve zany de miverina amin'Andriamanitra satria tsisy fanavana nge amin'io boky mpitoroteny io e fa samy miverina amin'Andriamanitra avokoa ny fanahy inona ary zany le fanahy mipetraka mifantaniana hoe inona zany le fanahy eo ny zavatra mampalahelo a de afangaron'ny olona ny fofinaina sy ny hoe fanahy fofinain'Andriamanitra io iny le nataony tao anatin'ny vavorony Adama sy Eva rehefa namorona azy izy de iny a rehefa maty ny olona de mitsoaka iny a de miverina amin'Andriamanitra io ka na inona ataony manampaizana tsy velona tso ny olona io rehefa tsy averin'Andriamanitra io mifofinaina iny amin'ny fomba mampatahotra no anoritsorotany mpitoroteny io a ny fizotra ny fanteran'ny olona mefara mifahafatesana foana zany ary ny 17 de milaza izy a araka nefa nolazaintsika sy hitantsika tany atalohaloha tany a de teo amin'ny andro fahenina Andriamanitra no namorona ny olona de vovotany no namoronan'i Jehova ny olona ary nofony ny fofinaina mavelona ny vavorony de tonga olombelona izy zay voalazan'le Genesis toko 2:17 Genesis toko 2:17 saingy milaza amintsika io mpitoroteny toko 12:17 mpitoroteny toko 12:17 fa ny vovoka de iverina amin'ny tany a ho toy ny teo fa ny fanahy kosa iverina amin'Andriamanitra zay nanome aniny araka izany a
ny fofinaina zay nofonin'andriamanitra teo amin'ny vavoriny Adama sy Eva na tonga azy ireo olona ho velona, iny miverina amin'iny. Zany hoe mitsahatra fotsiny, tsy mifamoivoy eo aminy amin'ny alalan'ny vavorina izany fofinaina zany maty ra olombelona. Tsy tokony ho adinontsika fa ny fahafatesan'olombelona rehetra na ny marina na ny ratsy fanahy no soritsoritany mpitoroteny 12:7. Raha isy ilaza fa hoe velona matsiary tena eo anatrehan'Andriamanitra ny fanahin'izay rehetra maty, dia apetrao ny fanontaniana hoe ho tafaraka amin'Andriamanitra ihany koa ve ny fanahy ny ratsy fanahy? Satria eto dia tsy misy milaza mihitsy hoe miavaka makaizany ny ratsy fanahy, makaizany ny tsara fanahy. Tsy mifanaraka amin'ny fampianaran'ny soratra masina amin'ny ankapobeny zany. Koa satria tsy maintsy tsy mandalo fahafatesana mitovy na ny olombelona na ny biby. Dia izay no midika fa ny fahafatesana zany dia fitsaharany fisintsika amin'ny mazava-mananaina antsika. Ny mpanao salamo dia miresaka toy izao. Ao amin'ny salamo 4:7-7. Salamo 4:7-7 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Jerenao tsara, mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Matetika isika no milaza fa ampahany amin'ny fiainana amin'ny fahafatesana. Inona moa no madiso an'izany? Diso zany satria tsy namorona fahafatesana mihitsy Andriamanitra. Mifanohitra amin'ny fiainana amin'ny fahafatesana. Ny fahafatesana dia fahavalon'ny fiainana. Arak'izany inona ny fanantenana lehibe eo amin'io andininy zay olazeko aminao manaraka ity? Ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena. Ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena. Korinthianina 2:5-20. Hoavy ny fotoana. Hoavy ny fotoana hanafoanana ny fahafatesana io. Fa rehefa tafaverina i Kristy ka aringana Satana sy ny firongony rehetra, dia anomboka amin'izay ilay mandrakizay alao valo. Tsy anapataperana mihitsy. Tsy isy tsony zany fahafatesana zany. Hoavy tsy ela i Kristy. Ary zay ny fanantenana kristianina, ny fiaviany Kristy indray eny amin'ny raha ho an'ny lanitra, amongotra, andringana ny Satana, tsy ho isy tsony ny fahafatesana. Fa raha izany fanahy tsy mety maty zany, dia fampanantenana mampidodoza avy amin'ny Satana izany. Noho izany, mimana ny amin'ny fiaviany Kristy io, mba ho isan'izay atsangana amin'ny fiaviany voalohany ianao, ka ho velona mandrakizay, tsy ho faty intsony. Atreo indray ny fiarahanantsika, ary manome fotoananao ny namanao Risarandrenjatovo, mpiara-mianatra ny soratra masina aminao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho anao sy ny ankohonanao. Mandra-peona tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.